بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falni tenne manatra ni rahaba wantskareta panaraka stapaka ni fahitalavitra ny TVM amin'izao fotoana sy ora iresadresana izao. Manaraka an'izany dia tsy mitsahatra antsika midera any Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodrano sy fandriampahalemana amin'ilay mpaminany Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ilay mpaminany farany nitondra zanak'olombelona avy any amin'ny haizina makany amin'ny hazavana, ary ilay mpaminany nanavitra ny zanak'olombelona tao anatin'ny habadoana isan-tsokajiny ka nakany amin'ny fahalalana, ary mpaminany izay nanavitra ny zanak'olombelona tao anatin'ny fanompon-tsampy ka nakany amin'ny fanompona ilay avy-tsy toa mandrakizay dia tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mandefa ihany koa tsodrano fandriampahalemana ho an'ny fianakaviana akaiky tsy misy ankanavaka sy ireo mpanaradia azy ary izay rehetra nanaraka ny sorodalany mandra-pahatongavany any farany. Rahalahy sy rabavy anatin'ny finoana Islam, fantaro fa atsika zao amin'ny ora izay resadresantsika zao dia efa manapitra tanteraka ilay volana na ilay taona 1439 hijria, zany hoe ilay 1939 nifindrany mpaminany sallallahu alaihi wasallam monina avy ao Makka nakany Madina dia ho varaparanantsika amin'ity andro anty. Mety ho raha ampitso na afaka ampitso no miatomboka izany taona vaovao 1440 raha sitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala ary miankina tanteraka amin'ny fivoahan'ny volana no hanomboany zany taona vaovao zany. Fety lehibe eo anatrehan'ny mpino Islam, fiatomboany taona vaovao ndray eo anatrehan'izany mpino Islam izany. Ary izany indrindra nahatonga antsika n'ity androany ity dia aka lohahevitra sy tantara izay nitranga tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia tsy inona zany fa ilay fifindramonina
zay avy tao Makka nakany Madina, ary io indrindra no fiatomboan'ny calendrier islamika, ny antony zany sy ny tranga zay nandalo no jerentsika amin'ity androany ity. Raha lasa nabavy anatin'ny finoana islam, rehefa nalefa i mpaminany sallallahu alaihi wasallam teo tao Makka, no tsongaina ary no safidiny Allah subhanahu wa ta'ala fa izy no mpaminany farany, izy no mpaminany hamarina ny faminaniana rehetra tety ambony tany, de nisy ireo olona nino an'izany, ary nisy ihany koa ireo zay nitsangana fahavalo mandra-patongavany andro farany. Ka rehefa nisy nino nanaradia azy ary nitsangana ihany koa ireo fahavalony de nanohitra azy ary nanohitra atrany amin'ny farany, ka nikendry ny hamonoana n'izany mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany mihitsy, satria napijaly ireo mpanaradia azy, ary tsy vitany napijaly ireo mpanaradia azy fa nikendry ny hamono azy. Ka mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'ny farany nanome alalana sy sosokevitra anireo mpanaradiany mba handeha hifindramonina any Habasha tamin'ny voalohany tany Ethiopia. Ary rehefa nandeha izy ireo tany Ethiopia taty aorina, rehefa niamafy ihany koa ny fampijaliana nahazo an'izay mbola tavela tao Makka, dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy naniraka anireo mpino islamo maromaro mba handeha findramonina any Madina. Ka nandeha ireo olona nandeha tany Madina ny findramonina rehefa nahazo an'izany alalana lehibe teo anatrehan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany. Nanomboka amin'ny findramonina ireo mpino islam niala tao Makka, niafina izy ireo ny findramonina niala tao Makka nandeha any Madina. Maro ireo trangan-javatra zay niseho tamin'izany fotoana izany. Eny fa hatramin'ny Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, fifaliana Allah ho an'izany Abu Bakr Siddiq zany, de tonga teo anatrehany mpaminany sallallahu alaihi wasallam niera mba handeha findramonina ihany koa izany lehilahy zany, satria fantatra fa i Abu Bakr Siddiq no lehilahy anisany raha vao misy didy na afatra avy amin'ny Allah hoentin'ny mpaminany, de izy no olona voalohany mila manatanteraka an'izany zavatra izany. Ka niera izy tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, de tsy navela ny mpaminany andeha findramonina izany Abu Bakr Siddiq zany, satria niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe la'alla Allahu yaj'aluka sahiban, hoe mijanona anao ry Abu Bakr, aza mandeha so de ianao ilay namana tiany Allah subhanahu wa ta'ala handeha hiaraka amiko findramonina any Madina. Rehefa nandehan'izany Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu de nijanona tao Makka, niaritra anireo fampijaliana, niaritra ireo ompaompa maro samihafa, niaritra ireo karazana fanosorapotaka nataon'ireo vahoaka Makka zay tsy nino any mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany Abu Bakr, niaraka tamin'ny sahaba vitsivitsy, ary mbola tsy nandeha ny findramonina ihany koa tamin'io fotoana io i Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, satria misy asa lehibe anakiroa mila ampanaovy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam an'izany Ali ibn Abi Talib zany, ka nahatonga azy tsy mbola nandeha ny findramonina ihany koa tamin'io fotoana io. Ka rehefa niamafy ny karazana hoe fampijaliana, niamafy ny fanenjena ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, de nivory ireo lohandoham-pisorona tao amin'ny vahoaka Makka, tao amin'ny tanànany Makka io mihitsy, nivory izy ireo amin'izany hoe karazana fandroana na ihany koa filana hevitra maika amin'ny hanajanonana ny antso na ny dawa izay nataony izany mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany. Ka nanome sosokevitra ny sasany andao izy roana hiala eto Makka, de namalina ny sasany raha roantsika eto Makka izy mahazo tanàna anankiray, vomeny mamiratra ny fiantsona zay ataony, de io tanàna io rehefa aveo handeha hiady amintsika na hanombotra antsika eto amin'ny tanànantsika. Tsy raikitra izany hevitra izany, nanome sosokevitra ny rehetrarehetra, ka farany Abu Jahl alaihi la'na no nitsangana izy nanome sosokevitra manao hoe andao izy tsika hijery isaka ny foko izay maro amin'ity foko Quraish ty, amoana andiana jatova anankiray na tanora anankiray, isaka ny foko mamoaka tanora anankiray, de izany foko zany na izany tanora maromaro zany
omena sabatra izy ireo ka miandra ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam rehefa ivoaka andehana salatul fajr eny amin'ny kamba no tapahana na ovonona izany mpaminany zany no sisikevitra narosony ireo narosony Abu Jahl alayhi lana ka resy lahatra avokoa ny olona izay nivory tamin'izany fotoana zany fa mety tokoa izany hevitra izany satria nahoana satria raha ny isaka ny foko no nandray anjara tamin'ny famonona ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam de foko nisan'ny mpaminany tsy mahavita ny handeha malfaty na iady amin'ireo foko zay namono an'izany mpaminany sallallahu alayhi wasallam izany ka niomana ireo tanora ireo amin'izany karazana hoe famonona any mpaminany sallallahu alayhi wasallam teo dia nalatsaka ny Allah subhanahu wa ta'ala nanalefa ny Allah subhanahu wa ta'ala avy hatrany i Jibril alayhi salam nandeha niteny tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam manao hoe amin'ity alina ity anao de tsy mahazo matory eo amin'ny fandriananao satria ho avy eo andehanjatovo andehamonanao ka tsy mahazo matory eo anao fa tsy maintsy mifindra-monina amin'ity alina ity rehefa nahinao zany mpaminany sallallahu alayhi wasallam de niazakazaka izy nandeha any amin'ny Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu tao an-tranony rehefa nandondona izy dia nivoaka i Abu Bakr Siddiq gaga nahita ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam zay tonga amin'ny fotoana izay hoe tsy fandehanany any amin'ny Abu Bakr amin'ny andro izay masoandro zany hoe mamaivay amin'ny andro amin'ny ray na amin'ny roa atoandro i mpaminany sallallahu alayhi wasallam tonga nandondona tao amin'ny Abu Bakr Siddiq ka nteny i mpaminany sallallahu alayhi wasallam tamin'izay fotoana zay avoay avokoa ny olona ato an-tranonao satria mizavatra lehibe tiako lazaina aminao de nteny Abu Bakr Siddiq tsy misy olona ato hafa-tsy ireo fianakaviako ary azoko antoka avokoa ireo fianakaviako ka nteny mpaminany sallallahu alayhi wasallam tamin'izany fotoana zany manao hoe ory Abu Bakr miomana ianao fa atsika amin'ny alina andeha ifindra-monina ka rehefa nahinao zany Abu Bakr Siddiq de tsy tazony izany ranomasina zany satria hafaliana tsy mitratra satria izy no voasafidy ny mpaminany tamin'ireo mpino maro izay andeha ifindra-monina hiaraka amin'ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam nitomany izy vokatra ny hafaliana be loatra tao ampony izany lehilahy zany ka rehefa naniala teo i mpaminany sallallahu alayhi wasallam de nanomana i Abu Bakr Siddiq karazana hoe biby fitaingenana anakroa zany hoe chameau anakroa na ihany koa cheval anakroa mba handehanan'izy ireo ifindra-monina amin'ny alina ary teo ihany koa i mpaminany sallallahu alayhi wasallam no nampiantso any Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu satria izany lehilahy anankiray izay notezany mpaminany sallallahu alayhi wasallam azo niantoka ary lehilahy izay manana maizy azy tanora anankiray izany Ali ibn Abi Talib tamin'io fotoana io ka niteny mpaminany sallallahu alayhi wasallam zavatra anankiroa no nitakiny mpaminany nanapetrany mpaminany tamin'ny Ali ibn Abi Talib tamin'izany alina izany ny voalohany dia niteny izy tamin'ny Ali ibn Abi Talib ory Ali ibn Abi Talib anao no matory amin'ny fandrinako amin'ity alina ity satria nahoana mba hamerezana nireo andehana tanora na andehana jatovo zay mila hamona ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam satria nieritreritra ireo andehana jatovo fa rehefa mivoaka mandeha manao salatul fajr izany mpaminany zany de ho kapohana amin'izany sabatra izany ka zay no antony Ali ibn Abi Talib napatory mpaminany tamin'ny fandrina io satria rehefa mitsikiny koa izy ireo amin'ny lavaka ka mahita misy olona matory eo mbola mieritreritra fa hoe mpaminany sallallahu alayhi wasallam dia mijanona na mbola eo amin'ny fandrina izay misy azy ary ny zavatra faharoa no teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam tamin'ny Ali ibn Abi Talib tamin'ny fotoana io hoe rehefa zao lasa de misy reto karazana vola sy reto volamena izay napetraka olona ao amiko de rehefa lasa zao izy anjaranao ry Ali ibn Abi Talib mamerina ny reto amana na ireto antoka ny vola sy ny karena zay napetraka olona eto amiko ianao no mamerina an'izany amin'ny tompony satria nahoana satria mpaminany sallallahu alayhi wasallam na de ninjehana aza fa izy mbola azon'izy ireo antoka izy no nametrahany izy ireo vola
izy nametrahany izy ireo harenany izy ireo, izy nametrahany izy olona reo rehetrarehetra na de manenjika azy reo olona reo, fa izy io no azo antoka indrindra tamin'olona tao Makka tamin'izany fotoana izany. Ka nijanona i Ali ibn Abi Talib rehefa tonga ny alina lasa tonga ireny olona ireny andena jatovo izay karaha zany nodidina anitrano ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ary nijery izy ireo ary hitandreo fa misy olona matory amin'ny fandrinany mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Rehefa nahita an'izany izy ireo dia niandry teo ihany ka rehefa misasaky ny alina de nivoaka i mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ary rehefa mivoaka izy nahita ireo andehananjatovo na patoriny Allah subhanahu wa ta'ala natory mitsangana izy ireo, ka mpaminany sallallahu alaihi wasallam namaky ilay andehateny masina ao anatin'ny surat Yasin manao hoe waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ary nataonay manoloanan'izy ireo sy aorinan'izy ireo dia rindrina manasaraka ka tsy ahitan'izy ireo ny olona izay mandalo na olona manoloana azy ireo. Ka nandalo mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ary araka n'ireo mpitantara de naka karazany hoe fotaka de napetraka tamin'ny lohany ireo andehanjatovo izay hoe nitsangana niandry ary nila hamonany mpaminany, de mivoaka izy nizotra nakany amin'ny tranony Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ka nitaingina izy anankiroa nivoaka ny tanànany Makka. Teo ampivoanany tanàna Makka i mpaminany sallallahu alaihi wasallam de nitodika mijerany Makka no sady mangano ano ranomasina ka niteny izy manao wallahi za mifanta amin'ny Allah fa ianao ry Makka no tanàna tiako indrindra, ary ratsy ireo vahoakan'ny Makka namoaka ay tamin'ny tanàna ty de tsy mivoaka zao satria ianao ilay tanàna tiako indrindra ary tsy miala ato anatin'izany foko izany. Fitiava mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny tanànany, ka ianao ihany koa mila mankatia io tanànany mpaminany sallallahu alaihi wasallam no sady mankatia ihany koa ny tanàna izay misy anao. Rehefa very mpaminany sallallahu alaihi wasallam niala tao Makka izy ireo ka nandeha nizotra nakany amin'ny toerana anankiray ka nijanona tao anatin'ny lavabato izy ireo nandritra ny 3 andro na sy 3 alina tamin'izany fotoana izany. Rehefa tonga maraina dia niditra ireo andehanjatovo nahitany Ali ibn Abi Talib natory teo amin'izany fandrinany mpaminany sallallahu alaihi wasallam de nanontany izy ireo aiza ry mpaminany, de teny Ali ibn Abi Talib tsy fantatro ny fandrianany zany mpaminany zany. De nivoaka izy ireo ary nandeha tamin'ireo lohandoha mpisorona tao Quraish nanambarany zany vaovao zany ka tezitra ireo Quraish satria tafavoaka tsy tratran'izy ireo i mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka rehefa andeha i mpaminany sallallahu namoaka didy ireo lohandoha mpisorona tao hoe nizaniza aminareo mahita ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam na manome vaovao momba an'izany mpaminany zany na mahazo azy na velona na maty dia omena karazana cadeau 100 chameaux. Tamin'izany fotoana zany dia ny valerana chameau anankiray dia mitovy valerana 4x4 amin'izao fotoana izao. Zany hoe ny olona mahazo an'izany karazana hoe nahita na nanome vaovao fotsiny mahakasika an'izany mpaminany zany de efa mahazo 100 chameaux 100 4x4 amin'izao fotoana zao no cadeau omena azy. Zany no cadeau lehibe ngeza indrindra tamin'ny tantaran'izao tontolo zao satria no ny fankahalana an'izany mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany. Ka nietsika ny tanàna iray manontolo nandeha nitady satria samy mila an'izany 100 chameaux zany so de mba izy no manana an'izany karazany 100 chameaux zany na mahazo na mahita ny mpaminany. Ka nandeha izy ireo nitady ka i mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy Abu Bakr Siddiq araka mivolazantsika teo dia nijanona tao anatiny lavabato anankiray antsoina hoe Ghar Thawr. Tao anatin'ny lavabato Thawr nandritra ny 3 andro izy ireo ary tsy nietsika tao mba hanary ny dian'ireo mpanaradia na ireo mpikomy izay nanaradia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka rehefa nandeha izy ireo nitady tonga ireo andiana fahavalo zay nitsangana manoloana n'izany karazana hoe lavabato izany. Ka rehefa nitsangana teo izy ireo dia nalefany Allah subhanahu wa ta'ala ny miaraminany karazana faroratra tamin'ny lavabato dia nanao ny asany. Ka niteny ray tamin'ireo andena miaramila hoe raha ohatra ka nisy olona niditra tamin'ireo lavabato de tsy misy an'ity faroratra ty
zany no asany Allah ary tsy vitan'izany fa izany no miaramila ny Allah subhanahu wa ta'ala ka tsy nisy nino izy ireo misy olona tafiditra ne ato anatin'izany lavabato zany ary teo ihany koa dia nisy ray tamin'ireo andiana miaramila nitsangana eo ambonin'ny lavabato ka nteny Abubakr Siddiq tao anatin'izany lavabato zany niaraka tamin'ny mpaminany manao hoe raha misy ray amin'ireo miaramila ao ambony lavabato mijery amin'ity tongony ambany aty dia mahita antsika ry mpaminany sallallahu alaihi wasallam natahotra io mpaminany Abubakr Siddiq so dia misy amin'ireo miaramila ny ahita azy ireo ka nteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny teny izay fantadaza manao hoe ya Abubakr ma dhannuka bisnaini llahu thalithuhuma ory Abubakr mba inona re no eritreretinao amin'ny olona anankiroa zay miaraka ka tombo Allah subhanahu wa ta'ala ny fahatelon'izy ireo rehefa naheno an'izany Abubakr Siddiq dia tony tanteraka ny fony satria Allah subhanahu wa ta'ala dia hiaro azy ireo ary anafitra azy ireo amin'izany fotoana izany ka niala teo ireo miaramila tsy hitan'izy ireo i Abubakr Siddiq miaraka tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam nandritra an'izay 3 andro zay dia zanaka ny Abubakr Siddiq Asma nanatitra sakafo sy ihany koa ny zanaka nantsony Abdullah dia nandeha nivezivezy tamin'io fotoana io nandritra ny 3 andro sy 3 alina no manatitra sakafo sy mikarakara ny papany miaraka amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izy ireo tao anatin'izany fifindramonina izany afaka 3 andro izy ireo dia nandeha nizotra moramora nakany amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Quba teo andalina dia nisy lehilahy anankiray izay antsoina hoe Suraka io dia niazakazaka mafy ary nahita fa iny mpaminany sallallahu alaihi wasallam sy Abubakr ka niazakazaka mafy izy tamin'izany fotoana zany saika hoe andeha aka ny mpaminany satria manantena n'le 100 chameaux zany no cadeau azony ka rehefa me manakaiky ny mpaminany sy Abubakr izy dia me milentika ny tongony zany chevaly zay nitengenany zany ary me mandeha me milentika ka niteny izy tamin'ny mpaminany manao hoe ory mpaminany avoto zao izy fa tsy anatona anao tsony ka navotany mpaminany nangatany mpaminany sallallahu alaihi wasallam doin izany lehilahy zany ary ny fandroany mbola nanenjika ihany koa izy dia mbola nilentika fantelo nanenjika dia nilentika ka niteny izy tamin'ny farany ory mpaminany tsy amerina intsony aho fa ngatao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia niteneny mpaminany tamin'ny Suraka manao hoe ory Suraka miverena ianao fa za mampanantena anao fa ianao dia isalotra ny satroboninahitra ny Kisra sy ireo karazana vangovango mboninahitra an'izany Kisra mpanjaka lehibe tao amin'ny toerana zay nisy azy zay dia niteny Suraka moa ve le Kisra ilay hoe ao mpanjaka persa eno i mpaminany sallallahu alaihi wasallam omeko anao zany satroboninahitra sy izany vangovango volamena sy vangovango mendrika ho an'izany mpanjaka izany dia niverina i Suraka ka rehefa tamin'ny vanim-potoana ny Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu nitondra dia nivotsikafany izy ireo ny tanàna ny Persa ka azo ilay volamena sy satroboninahitra ny zany mpanjaka Kisra zany ary nampisatroana ny Suraka na dia efa antitra ary izy tamin'izany fotoana zay fa izay ny fampanantenana nomeny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ka tanteraka somatsara ary rehefa aveo zotra i mpaminany sallallahu alaihi wasallam tonga tao Quba dia nanamboatra moskey lehibe ary io ny moskey voalohany tamin'ny tantarany finoana Islam namboariny mpaminany sallallahu alaihi wasallam sady nametraka vato fehizorony zany moskey zany no sady niandry ny Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu zay niainga ny Makka andeha hamonjy any mpaminany sy Abubakr teo andalina ka niaraka izy telo ireo sy ilay dalil na ihany koa ilay mpitondra azy ireo mpanoro lalana izy ireo niditra tao a Makka tamin'izany fotoana zany ireo vahoaka amin'ny niditra tao a Madina ary ireo vahoaka ny Madina dia efa sasatra miandry any mpaminany sallallahu alaihi wasallam niditra ny 10 andro ka tonga i mpaminany niaraka amin'ny Abubakr sy Ali ibn Abi Talib ka faly izy ireo ka nanao an'ilay kasida izay fantantsika hoe tala al-badru alaina min saniyati al-wada wajaba shukru alaina izany no nataony izy ireo fifaliana zay noho ny fahatongavany zany mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany rehefa tonga tao i mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia hita fa zavatra voalohany ihany koa namboariny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'ny fotoana io dia ny fanamboarana moskey fanamboarana ny tsena anankiray
ary ny ihany koa fampiavanana nyreo mpifindra-monina sy ireo tompo-tanàna ary tsy vitan'izany ihany koa fananamboatra lalam-pandroenina vaovao ny Madina. Izany no asa efatra voalohany nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'izany fotoana izany. Zay ngabo no tantara vitsivitsy na kely makasika an'izany fahatongavany mpaminany sallallahu alaihi wasallam na ny fifindra-monina zay niala tao a Makka nandeha any a Madina zay nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Zay no tantara andaotsika hanaraka an'ity fanadihadiana anankiray ity dia faranantsika ny fandaharana amin'ity androany ity insha Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ديرا سونايتا نوتوتاتسيكا أني لبحاري أن يزاو تتلزاو أري سلام تفتاف وتوتاتسيكا بامناني محمد صلى الله عليه وسلم سيرو بانردياز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميرابا تسكريتا زي ونركات ستافا كانتي زانا باندارنا عنا كري ato anatin'ity émission islamika ity naretsika ngamba tamin'ny herinandro maromaro ngamba zay fandarana roa ngamba zay na fandarana telo mikasika ny tontolom-piainany fiarahamonina zanak'olombelona amin'ny vaninandro ialatsika ankehitriny. Resakatsika tamin'izay fa hoe mianaka tokoa izany filandratsy zany no nivokatra ny faratsiana amin'ny fiarahamonina misy atsika. Ary mianaka koa ny asa ratsy nivokatra ny tsy fandriampahalemana eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Dia niresaka atsika tamin'izay fa hoe inona mahatonga zany rehetrarehetra zany mianaka ao anatin'ny fiarahamonina zay misy atsika dia noho ny fanomesantsika vana ny lanja an'izany fiainana anatin'izany fampitona izany. Ary mbola resantsika hoe iza ireo olona zany hoe amin'ny teny frantsay azafady angamba hoe acteur zany le olona acteur anatin'izany fisehoan-tranga zany mpiarahamonina zany fa saika akabiazana dia ireo tanorantsika ihany iny no hitantsika milomano anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia androany angamba antsika hiresaka mihitsy mikasikasika an'izany tanora izany. Tsy haintsika tsy resaka an'izany tanora izany satria raha jerentsika fiarahamonina atsika na eo amin'ny malagasy atsika fotsiny satria lazaina fa reo tanora reo ihany no aviny ity nosy malalatsika ity. Ka raha ohatra ka zay no aviny tanora zay ny resantsika andao aratsika hiditra anatin'ny tontolom-piainana reo tanora ankehitriny. Raha ohatra ataontsika banky tokana angamba na mety anao fanisana vitsivitsy angamba antsika momandreo fiandreo tanora dia maka anankiray fotsiny angamba antsika androany ho velibelarantsika. Raha mikasika ny tanora zany ankehitriny ny fitazaina raha teo moa zany tiatsika olazaina amin'izany rehetrarehetra izany. Raha ny fitazaina ny tanora jerena araka ny teny tanora ihany feno dia feno programme reo tanora reo. Inona moa le fomba fitenindreo zay fotoana zay hoe raha mikasika ny resaka teknôlôjia dia hoe feno dia feno ny ohatra zany mémoire-na solosaina anankiray. Zany hoe rehefa feno dia feno zany le mémoire-na solosaina anankiray zany dia araka le teny tanora dia hoe miplante zany. Miplante zany mazava zany rehefa feno zany izy dia mitongisina. Tahakitahaka an'izany ihany koa ny fiainan'ireo tanora reo ankehitriny. Feno dia feno programme vao mifoambony fandrina izy dia efa izy mametraka ny programme tsy mahatsapa akory ireo tanora. Zany hoe le tanora tiako tenina zany le tanora le miaina ao anatin'izany fiarahamonina ao anatin'ny tokantrano aloha resantsika. Tsy mahatsapa fa hoe misy adidy sy andraikitra ny ao anatin'ny tokantrano fa ny programme nolo alaharana amin'ny hadidy ao anatin'izany tokantrano izany. Ary rehefa mivoaka amin'izany tokantrano zany tanora zany dia tsy mba mieritreritra akory izy fa olona anankiray dia misy pia izy, olona anankiray misy mpamelona izy fa manao zay saim-patany ary tsisy ray aman-dreny mihitsy mavita hoe mikontrôle reny fiainafiainan'ireny tanora reny
rehefa mivoaka zany anatin'izany tokantrano izany. Fa mandeha fotsiny reo mandeha ohatran'izao fotsiny. Ary ny tena olana dia ny fitazaina eo amin'ny ray aman-dreny sy ireo zanaka ao an-trano mihitsy efa tsy misy. Rehefa mivoaka izy vao maraina mandeha mianatra, verina avy mianatra izy dia na mamerindesina kely na maka aina kely, nefa tsy maka aina zany tanora zany. Tanora rehefa avy mianatra dia maka aina kely na mamerindesina, maka aina kely dia aloha mianatra dia mamerindesina dia mandeha mianatra. Fa verina avy mianatra izy reny dia efa miditra zany hoe fikirakirana zany solosaina zany, fikirakirana zany portable zany. Dia miditra koa zany fijerevana ireo dessin animé isan-karazany. Mety gaga na hoana moa raha zanaka anay tsy averana mijery zany dessin animé zany. Raha anao raina mpianakaviana manakatao mbola mana ora fandaminana ora am'izany hoe amin'ny fandaminana ora any ampiasana, mbola mana fandaminana ora ao atokantrano. Fa misy ray aman-dreny anie tsy mody any atokantrano rehefa tonga amin'ny atoandro ny fiainana amin'izao fotoana izao. Vitsy ao ray aman-dreny mody any atokantrano. Fa tsy maintsy zanaka antsika reny miaraka amin'ireny mpanampy no hitantsika ao anatin'izany tokantrano zany. Dia verina avy mianatra izy dia efa iny mikirakira ireo zavatra resantsika reo na ny finday zany na ny ordinateur zany na mijery ireo dessin animé isan-karazany ireo ankizy ireo. Jerefa tsy mba miala sasatra mihitsy zany ny fanahy ireo tanorantsika ireo. Ary rehefa tsy miala sasatra izany fanahy zany dia eo verina mandeha makany sekoly miasa indray zany le saina. Dia rehefa avy any sekoly indray zany dia miverina amin'ilay zavatra resantsika teo manao cours manao ina tsy mba misy fialan-tsasatra. Iny taratra amin'ny toromaso ny afarandreo indrindra tratran'izao ty fanao tontolona hoe resaka connexion ity. Olana lehibe anankiray ao anatin'ny fomba fitazaina ny tanora ny zanaka ao anatin'ny tokantrano tia mikasika amin'ity fivoarana zay tsy fahaizantsika mifehy an'izany fivoarana izany. Ilaina ny fivoarana fa rehefa haitsika ny mampiasa azy dia haitsika ihany manana tombony. Ilaina ny fivoarana ny fanatsaranao afanamoranao amin'ny fikaroana sy ny fampianarana rehetrarehetra. Fanakabiazan'ny tanora zany rehefa tsisy tsony fa manavalana an'izany tontolotolo ny raha ara-panahy zany, ny fanabeazana ara-panahy zany dia saingany hoe ny fivoarany ara-nofo no maso toerana bebe kokoa hitantsika amin'ireny tanora ireny. Lasa ambon-javatra izany fitazaina ara-panahy izany. Lasa ambon-javatra izany hoe famelomana izany fanahy izany. Lasa ambon-javatra ny izany fifandraisana amin'izany lepahary zany. Lasa ambon-javatra ny izany hoe fanatanterana ny fanajana ny ora zany fanompona n'Andriamanitra izany, fanokanana n'Andriamanitra izany. Lasa ambon-javatra ny izany lalàna mipompo lepahary izany. Fa ny lohalaharana no hitantsika na eo amin'ilay ray aman-dreny marina didy lehibe. Ray aman-dreny mamelona ny zanaka ao anatin'ny tokantrano. Nefa ianao dia tsy maintsy mbola ho anontaniana koa amin'ny fomba fitondranao sy ny fitazainao reny zaza reny ao anatin'izany tokantrano izany. Mbola nasambon-javatra ihany koa izany ny tontolo ara-panahy, raha fanabeazana ara-panahy, ara-pona andresana any amin'ireny sekolim-ponona ireny. Lasa ohatran'ny routine fotsiny izany zavatra zany. Lasa ivitoerana anankiray fionan'ireny tanora ireny masaka ao anatin'ny fotom-pisainana hoe ionan'ny anina za androany. Hay hiaraka hiangona amin'ny anina, hiaraka hianatra fampianarana ahitany anina za androany fa tsy ny fampianarana ny fantika ao anatin'ny say. Ary rehefa mahita izany ny fampiasana ireo tanora izany hoe ny nofo amandrandreo amin'ny fanomezandreo vana amin'ny nofo amandrandreo amin'ny fandaniana mpotona ianao dia gaga ianao hoe ahoana marina zany tontolo izany fanabeazana zany tena marary tokoa izany. Ary ny olana rehefa mitena amin'izy ireo ny ray aman-drenindreo amin'ireo tanora reo dia variana izy amin'ny telefona, variana izy amin'ny solosaina, tsy mba mijerana akory, tsy mba misy fanajanana ny kely aza. Na eo amin'le zanaka sy ny ray aman-dreny zany na misy vahina ao atokantrano fa izany dia ohatrany izany ray aman-dreny zany rehefa miteny zany ray aman-dreny zany ankehitriny dia ohatra miteny ao anatiny hoe enoany azy namosina. Fa nefa nampianatra antsika ny fonona marina, fonona madio, fonona ny fahitsina, fonona fitazaina manao hoe zay zanaka manapaka
ny relation zany hoe manapaka zany fifandraisana amin'ny ray aman-dreny dia efa nanapaka rom-pihavanana amin'ny tompo ilay pahary. Mazana raha ohatra ka hoe mana fotoana itsika hametratsika hoe fotoana raka anankiray natokana mihitsy taka ny fotoana isakafoanana hoe eto tsika tsy maintsy misakafo, eto tsika tsy maintsy matory, eto na ankizy roa tsy maintsy mianatra, eo koa na olon-dehibe eto tsy maintsy mandeha miasa tsy maintsy mivoaka. Mila mametraka fotoana anankiray koa zany itsika isanandro hanabiazana han'zany saina zany, hanabiazana zany fana zany, hanabiaza hanatsarana zany fifandraisana am'zany lay pahary zany. Ary mila mametraka atsika raha vao resaka tontolo ny ara-panahy resantsika dia tontolo ny ilay pahary no resantsika. Ary vao resaka tontolo ny pahary atsika dia iresaka am'zany hoe hahoana hazahoantsika zanaka anankiray endry sy pakatoa ny didy amandalany ilay pahary. Zay no resantsika amin'ny fandarana manaraka fa mbola iresaka kely fotsiny tsika zany hoe inona moa zany natao zany hoe ny olo mpinoana anankiray zany. Ny olo-pinoana anankiray zay ngamba namarana antsika azy androany angamba hoe ny olo-pinoana anankiray dia olona endry sy makatoa ny didin'ilay pahary. Le endry mazava tsara endry izy amin'le didin'le pahary zany hoe rehefa didy dia tsy azo varozana izany. Ary mato zany nao efa nanaiky niditra anatin'ny finoana anankiray dia efa manaiky zany ianao amin'ny didy amandalana ny finoana anankiray io zany. Dia io zany anao makatoa zany ianao zay teny rehetra zay lazay zanahary avotsitoa amin'ireo mpino zany hoe zany ny teny tiako lazay eo zany na fampianarana io na fanabiazana io na lalàna izany io dia akatoavinao zany. Ny fakatoavana dia ny fanatanteranao ny atsakany sy andavandreo lalàna ary avy eo anao tsy manao amonjavatra an'izany fanompoana sy ny fifandraisana amin'izany le pahary zany sy indrindrandrindra ny fifandraisanao eo amin'ny atin'ny fiarahamonina ndrasantsika moa androany kasika ny zanaka sy ny ray aman-dreny satria mbola niteny zao teo aloha teo zay hoe zay olona manapaka fifandraisana amin'ny ray aman-dreny dia olona efa nanapaka ny fifandraisana rom-pihavanana amin'ny zanahary ilay avo tsotoa. Zay mbola resantsika amin'ny manaraka hoe mbola misy olona votom-ponoana marina, mbola misy olo-ponoana marina ve eto amin'ity nosy malalatsika ty. Raha ohatra ka zany no resana amin'ny fiainatsika ankehitriny manontany fantaniana ny tenako. Mety manontany fantaniana koa ny tenanao hoe mbola mipetraka ve. Raha ohatra ka jerentsika hoe malagasy nisan'izany farany matahotra ny Andriamanitra zany hoe fatahorana zanahary atapondoha zany malagasy dia matahotra n'izany tody sy ny tsiny zany mbola azo atao ve mbola misy ve zany rehetrarehetra zany zay ngamba ny fandarantsika androany. Isorantsika ny arona anaraka hatramin'ny farany ary nisorana koa ny ekipa rehetrarehetra ato anatin'ny association As-Souraty Mustaqim ary isorana koa ny TVM izay nafatsika nandray anjara amin'ny fandarana anankiray émission islamika tia mampafantafantatra bebe kokoa izany tontolo ny finoana islam sy ny adidy izany finoana islam zany manoloana zany fiarahamonina sy ny fitazaina ary misoratsika koa ireo namana rehetrarehetra zay mifanampy taminay taminatin'ity fandarana émission islamika ary sorana ianareo mandefa an'ireny message isan-karazany zay makahery anay. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ما عاد يريبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه الرب لا شك ينصره حزمي غدا كالخيل يمضي ولئن عثرت قدمي ستزيد قوي وسنمضي من دون قيود الحب يسود فالله الوحيد
كالخيل يمضي ولئن عثرت قدمي ستزيد قوي وسنمضي من دون قيود الحب يسود فالله الودود حتما سنعود حتما سنعود والحب يسود الله أكرمني لما سمت حريتي سأصون كرامتي ما بقى الدنيا لا خوف يحتوني فالله أسمى غايتي سأعيش لجنتي ذاك أقسمني ويا ربنا ارحم ضعفنا يا رب انصرنا كي نمضي من دون قيود الحب يسود فالله الودود حتما سنعود حتما سنعود والحب يسود asana vavy anatin'ny finoana islam tonga ito ampamaranina ny fandarina antsika amin'izao fotoana sy ora iresadresantsika ity araka voalazantsika teo fa ny fifindramonina dia niainga tany Makka ka nizotra nakany a Madina rehefa noenjena ipaminany sy ireo mpanarady azy ka nandefa anireo mpanarady azy findramonina tany Madina ipaminany sallallahu alaihi wasallam de rehefa tamin'ny ora farany niainga tao a Makka ihany koa izy dia nizotra nakany a Madina ary rehefa tonga tany izy dia nanangana ny moskey Masjidun Nabawi ary napiavana ireo mpifindраmonina sy ny tompo tanàna ary tsy vitanjafa nanangana tsena lehibe anankiray ary tamin'ny farany izy dia nanao lalampandrenina mba hifampifehezany ireo mponina n'izany Madina zany tamin'ny farany. Ety ampamaranina antsika dia mametra-panontaniana hoe fa maninona ny calendrier islamika dia natomboka tamin'ny fifindramonina ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa tsy natomboka tamin'ny fahaterany mpaminany na ihany koa tsy natomboka tamin'ny fahazoany mpaminany ny faminanina na ny révélation. Valiny dia tsotra ny hijra na ila fifindramonina dia mitazona anjara toerana lehibe ao anatrehan'ny finoana islam. Io no point na teboka anankiray nampisongadina ny finoana islam raha sanatrika tsy tateraka ny fifindramonina zay nataony mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia tsy tonga atsika teto Madagasikara izany finoana islam ary zasy ianao dia tsy tonga tao anatin'izany finoana islam satria raha sanatrika tratran'ireo kofary ireo pikomy na ireo fahavalon'ny finoana islam tamin'izany fifindramonina zany mpaminany ka nivonoana izy ireo dia tsy miparitaka ny finoana islam ary tavela ka tsy tonga taminao izany fahasoavana lehibe ny finoana islam ka mendrika raha ohatra ka Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ilay mpitondra manam-pahamarinana mpitondra mandalina ny rariny sy ny hitsiny nametraka n'izany hoe calendrier islamika miatomboka amin'ny fifindramonina ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ety ampamaranina raha lasana baby anatin'ny finoana islam ianaro ny tantaran'ny finoana islam indrindraindrindra ilay fifindramonina sy ireo karazana teboka na ireo lesona azontsika tsoana ao anatin'izany fifindramonina izany satria lehibe zany eo anatrehan'izany finoana islamo izany. Eto zay dia misaotra anao sy izay nanaraka an'izany fandarina hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Misaotra ihany koa ireo teknisianina atao amin'ny fahitalavitra TVM sy ireo teknisianina nampita mivantana an'ity fandarina ty any tokatrantsika tsirairay ihany. Itenina dia manome ny fotoana ho amin'ny herinan'ito izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.